misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity. Manasanao hatrany anaraka izany tsy tapaka ary izary izany ho an'ny namana tsirairay avy ihany koa mba fany misitraka ny ten'Andriamanitra. Alohanderantsika amin'ny lesona anio dia vavakantsika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'ny tombontsoa lehibe izay ananana anio dia ny fahafahana mifandray aminao indray. Aok'izay atsapa fa ny sarobidiny izany ary ianararoatra ny mbola hahafahanay mifandray aminao ka andray ny herirehetra avy aminao. Mitenena rehefa voninkainanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao heritreritra voaambiny. Fanasitranana ny fanahy sy ny tena no hitan'ilay voan'ny paralysisa teo amin'ny Kristy. Ny ilainy ny fahasalaman'ny fanahy alohan'ny azahoany mankafy ny fahasalaman'ny tena, alohan'ny azahoany manasitrana aretin'ny nofo, dia tsy maintsy manome fitsarana ho an'ny sainy Kristy ka manadio ny fanahy ho afaka amin'ny fahotana. Tsy azo atao antsy rambony io lesona io. Anarivony manko ankehitriny no mijaly noho ny aretina ara-nofo tahaka ny ilay voan'ny paralysisa izay maniry indrindra ny andreteny manao hoe voavela ny elokao ny enta mavesatra ny fahotana miaraka amin'ny faniriana tsy hay izay tononona sy tsy mety ho afa-po, izany ny fototra nahatonga ny aretina. Tsy mety ahita fanahy mahivanana izy raha tsy manantona n'ilay mpanasitrana ny fanahy. Ny fiadanana izay izy irery ihany no afaka nomean'izany no merina ny herin'ny saina sy ny fahasalaman'ny tena. Ilaina antitra ny terina ny momba ny fiasan'ny saina eo amin'ny vatana sy ny fiasan'ny vatana eo amin'ny saina. Ny herinaratra mandeha ao anatin'ny ati-doha izay atosiky ny fiasan'ny saina dia mamelombelona ny rafi-batana manontolo ka manampy indrindra amin'ny fanoherana ny aretina. Tsara atao mazava tsara izany. Ny herin'ny sitrapo sy ny mazava-dehibe ny fifehezan-tena na eo amin'ny fiarovana na famerenana amin'ny laon'ny fahasalamana, ny rarin-tsaina sy ny vokatra manimba mihitsy aza izay ateraky ny fahatezerana, ny tsy fahafaliana, ny fitiavan-tena na ny fahalotoana ary etsy andanin'izany kosa ny hery mahatalanjona mamelinay na vokatry ny hafaliana, ny fitiavanamana ary ny fahaiza-mankasitraka dia tena tokony aseho ihany koa. Farany ary dia izao manao hoe ny heritreritra ao farany amin'ny alina sy ny fisainanao voalohany indrindra amin'ny maraina dia tokony hakasika n'ilay ivon'ny fanantenanao ny fiainana mandrakizay. Amen. Tompo-alala ho misaotra anao izay iny amin'izany teninao izany. Raha amin'ny herin'ny vatanay sy ny sainay irery ihany dia tsy hatateraka an'izany izay. Ka mangataka ny herin'ny fanahinao masina mba hatateraka izany eo aminay. Vonona ny andray ianao, vonona ny andray ny fiovana avy aminao izay. Ka aoka Tompo ianao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.